Lasa ny mpandraharaha vahiny avokoa ny ankamaroany tanin'ny commune noho ny fanarana nataon'olo mihitsy nefa tsy misy tombony ho an'ny commune hatramin'izay. Toy ny fanomezana contrat de bail ireo toerana fandraisam-bahiny sy toeram-pivarotana sasany hatramin'ny 770 taona nefa tsy hita soritra ny anjaran'ny commune. Mandrakandroany amin'izao fotoana manakaiky ny fahataperan'ny fehim-potoam-piasana ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina izao, mbola mitohy io fanomezana tany ho an'ny vahiny io izay mametraka fanarana contrat de bail hatramin'ny 50 taona. Isan'ny nivohitra ireo nandritra ny tatitra nataony Andriamatoa Tony Berkings, mpanolo-tsaina tsy miankina avy eo anivon'ny commune Ambonivohitry Toliara. Maro raha tsy haivaoka ny Toliara eto hatramin'izay ka hatramin'izao commune urbaine Toliara ny nanafanana taloha maro zay tsy avolana hitatsika hoe ireo mahay ana hôtely mahay ana zao io be mihasin'ny commune urbaine Toliara taloha. Io misy any accès banque io zao jardin Zara Laimongo io, ireo misy Amazon ireo jardin ireo, misy Alliance Française ireo jardin ireo, maro ny fananana commune urbaine Toliara fa lafo rava tsy misy. Io zao mba farany io iadiako amizao homenany chinois 50 ans io zao mba fara fananana commune urbaine Toliara zay ko mba homeny mpivahiny ndraiky zany ve de mba hazo enkeny. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka hahalalana ny zava-misy sy hitondrana sosokevitra ny tatitra toy izao raha ny fanazavana. Reny no atao hoe tsy nisy anatin'ny 90 taona sambany Toliara eto disy zany mpanolo-tsaina nanao tatitra ny vahoaka zany. Ny vahoaky ro tena raha ilany zany amizao fivoaram-pirenena zao ny zay ny filiana ny mpanolo-tsaina ny mpisolombava ary ny mpanatanteraka hanao tatitra amin'ny vahoaka amizay raha vita sy zay bola kasay hatao. Engany mba hanao zay avao ke ty olo zay avy eo zany mba hanambara manao zay manao zay avao fa tsy avonivony avily raha roa ka rozy avao mihina azy nefa zay matihesa mandoa amin'ny commune any. Samba ny teo amin'ny tantaran'ny commune Ambonivohitry Toliara no nisy mpanolo-tsaina sahy nanao ampamoaka ny zava-misy eo anivon'ny commune hatramin'izay. Isan'ny andrasany maro ihany koa ny tatitra hoentin'ireo solombavambahoaka eto amin'ny distrikany Toliara voalohany izay tsy mbola nisy mandrakandroany.